famaliana mora. Famaliana mora. Izany no anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany amin'izao dinika ifanaovantsika izao. Miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry mpiara-midinika namana. Naiza misy ianareo any andafy ny risika any dia ifanofahofatana isika fa akaiky ny fonay ianareo. Andriamanitra anie hitantsika rehetra. Misy ny akaiky indrindra ny fahasoavan'ny Tompo ho amin'ny tsirairay avy. Hita ianao anie Andriamanitra ary ny fiatanany ampitoeriny amponao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra raio, misaotra indray izahay noho izao tombotsoa lehibe omenao anay. Izao zinona moa izy izahay izay toy ny kankana sy olitra ihany tsy mendrika, kanefa dia omenao tombotsoa andre ny teninao. Melany helokay ary mamindrafo aminay Andriamanitra ao. Ary aoka ny fanahy mpitaridalana ilay fanahinao masina mba hitaridalanay anay eo amin'izao dinika ifanaovana izao. Ka tsy hitondra heloka ho anay ny teninao fa hitondra kosa fifaliana sy fanavaozana ny fiainany tsirairay avy. Mivavaka tonoana isika tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andina tao tadina no resahantsika androany. Ohabolana toko 10 ka ny andiny voalohany manao hoe ny famaliana mora zay mihitsy mampianana ny fahatezerana mafy ary ny teny mafy mahatonga fahasosorana. Hitantsika tsara ao omaly fa nampangaina izy ireo. Inona zao antony? Inona zao fahadisoa nataonareo zao? Inona zao fahotana nataonareo tamin'Andriamanitra ny Israely izao? Zay no amin'ny 1:4. Ny valiteny reto voapanga. Izy le voapanga? Fokony Robena, fokony Gada ary natsasaky ny fokony Manase. Na dia mivanta sa mahery vaika aza ny fiampangany. Mahery vaika ange ny fiampangany. Tena mahery vaika. Ino zao? Dia tsy mbola namaly fiampangana atao taminy ireo foko ireo fa niaino aloha izy ireo. Zay no nataony izy ireo. Niaino tamin'ny fahanginana. Raha jerena tokoa ny heloka lehibe notondroana nataony izy ireo dia fakatahaka tokoa ny faharetany teo am-piainona azy. Mafy ange ny fiampangany fa niaino tsara izy, nangina izy ary nanana faharetany mpiainona azy. Dia nitanterahana izy ireo ny tenin'ny Solomona manao hoe ny famaliana mora mampianana fahatezerana mafy. Ary dia namaly izy ireo, namaly izany fiampangana izany izy ireo. Ka zao ny voalaza amin'ny andininy 2:20 manao hoe dia namaly ny taranaka Robena sy Gada ary natsasaky ny firenena Manase nanao tamin'ny mpifearivo tamin'ny Israely hoe fa Andriamanitra Andriananahary dia Jehova, eny Andriamanitra Andriananahary dia Jehova, izy no malala ary ny Israely na halala koa. Raha fiodinana na fahadisoana amin'i Jehova, aza mba mamonjy anay akory ianao anio. Raha izany no nanorenana ny altara mba hiala amin'ny fanarahana ny Jehova no na anatitra fanatitra odorana na fanatitra hoanana na fanatram-pihavanana eo amboniny diaoka Jehova no hanadina. Fatahotra tokoa ny antony nanaovana izao, fa hoy izahay rahatr' zay dia anontany ny taranakay, ny taranakareo hoe moa mifaninana kory ianareo sy Jehova Andriamanitry ny Israely? Fa Jordana no nataony Jehova ho faritra eo anelanelantsika. Mahafinaritra ny famaliana. Natomboka izy ireo tamin'ny fiantsonany Andriamanitry ny Israely Elohim, ary niverina indroa ny antombo ny heriny
zany no namalindra eto fokony Gada, fokony Robena, manoloana ny fanendrikendrehana, fiapangana, saika nitarika adiboko teo amin'ny Israely zany. Resy lahatra tokoa izy ireo fa fantatry Jehovah Andriamanitra ary taka ny zavatra miseho. Nikeny reto foko roa sy nasaky ny fokony Manase reto fa ampamoahana eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo ankehitriny, ka dia niantso azy manao ny famaliana raha toa ka hita fa meloka. Andriamanitra naoka hamaly hoy izy ireo. Fanambarana manaitra tokoa izany fanambarana feno fahendrena izany. Fanambarana izay manafoana ilay fiapangana amin'ny lafiny anankiray. Amin'ny lafiny anankiray dia hitantsika eto fa nanangana ny altara izy ireo ho fahatserovana. Miantona anosika azy ireo nanangana ny altara dia tsy inona fa nitahotra andraho sarahina amin'ny firenen'ny Israely izy ireo fa tsy fiemorana akory. Zany hoe io no fifandraisana misy amin'ny foko amin'ny andaniny aty antsananan'ny Jordana sy ny any andrefany Jordana. Tsy fiemorana. Nanao izany izy ireo noho ny fatahoran'i Jehovah tahaka an'ireo foko anindrefana ihany. Hita eto ary zany fa vokatrin'ny fo, tamin'ny vokatrin'ny fo no namalina izy ireo ilay heloka, ilay fiapangana natao tamin'izy ireo. Vokatra ilay toe-javatra. Voasoroka ilay adiboko ary voatahiry ny maha-iray ny firenena manontolo. Zao ny voalaza amin'ny 9:20. Sanatria aminay raha iodina amin'ny Jehovah ka hiala anio amin'ny fanarahana ny Jehovah hanorina altara fanantenana fanatahorana na fanatahorana na hafalatsadra afa-tsy ny altara ny Jehovah Andriamanitsika izay eo anoloany ny taberna keliny. Sanatria aminay hiala amin'ny Jehovah. Mahafinaritra izany. Na dia atao hoe hiverina ho any amin'ny taninay azy izay. Toa tafasaraka aminareo zahay. Tsy hifankahita aminareo zahay. Efa nitsofinareo rano izahay. Tsy hiala amin'ny Jehovah izahay. Zany mba iriko fanapa-kevitra ao androany. Zany mba faniriko fanapa-kevitritsika androany. Tsy hiala amin'ny Jehovah izahay. Na dia eo aza ny fanindrikendrehana. Na dia teo aza ilay fiapangana mafy nahazo azy ireo. Tsy hiala amin'ny Jehovah izahay. Ary manasanao mba hamaky amin'ny Salamo 7:30 sy ny Salamo 4:30. Salamo 7:30 andeha ho jerevantsika amaranantsika izao dinika izao. Manoloana ny fanendrikendrehana izay mety mahazo anao ihany koa. Dia inona mba hiatrehanao an'izy ireny? Salamo 7:30 ka ny andininy 3 ka hatramin'ny 9. Andeha mba izay no mba hoentsika miatrika an'izy ireny vakila amin'ala Jesosy. Matokia an' Jehovah ianao ka manova soa. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Miatomena tsara miandry an' Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay manao sain-dratsy. Eo amin'ny andininy 4:30. Miandrasa an' Jehovah ka tandremo ny lalany dia nandratanao andovan'ny tany izy. Andininy 7:30. Dineo ny mahitsy ka jereo ny marina. Fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana. Ianao ane io olona tia fihavanana io. Ka dia misy aza nindrikendrika satria na olona tia fihavanana dia hainao ny miatrika izany ampitoniana tanteraka tsy miala amin'ny Jehovah. Hivavaka isika indrindra. Andriamanitra misaotra anao izahay noho izany lesona sarobidy loatra izany. Samy efa niatrika fiapangana izahay. Samy efa niatrika fianendrikendrehana izahay. Ampio izay Andriamanitra mba handray lesona tamin'ny toe-javatra nitranga tamin'ity firenena ity. Ny fahamaliana mora mampianina fahatezerana mafy. Ampio izay anana izany toe-tsaina izany
toe-tsaina izay vonona mandrakariva ho amin'ny firaisam-po, fifankatiavana ary ny fihavanana. Dia apetraka-piatananao ny tontolo andronay androany, aza mahafoina mahasaraka anay. Mba afaka tonoina izay gn'atana amin'anaran'i Jesosy. Amen.